Mbola maro ny savorovoron-dresaka amin'izao fotoana izao ny amin'ny mahakasika an'ity raha Mamira Vatomanga izay mbola miteraka resabe ihany any Nosy Maorisy any amin'izao fotoana izao satria fantatra mantsy fa marary izy amin'izao fotoana izao ary toa marary avokoa ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'ity raha Mamira Vatomanga ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay rehefa nahito isan'andro. Tsy ampindrina moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny tohiny ilay raha Mamira Vatomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto any Nosy Maorisy any hatrany. Any Maorisy ny 7 Novambra lasa teo no nahitana kitapo miisa 12 izay feno vovoka fotsifotsy tao anatin'ny Coffee-Dame sambo mpitondra entana greka Alpha Braveri ny lehiben'ny mécanicien io sambo io. Ny antso ny manam-pahefanana Maorisianina avy hatrany ity farany raha vao nahita ireo zava-mahadomelina ireo. Ity sambo ity izay niainga avy tany Brezila hihazo any Singapour ka nandalo tao amin'ny faridranomasin'ny Maorisy. Taorian'ny fitsirihana nataony antidrogue tany an-toerana tany no nahafantarana fa cocaïne milanja 7,7 faingo 10 kilograma ireo hita ireo. Efa nesorina tao anatin'ilay sambo moa ireo zava-mahadomelina ireo ary nisy ihany koa ny santionany ADN tamin'ireo kitapo izay nanaovana fitiliana tany amin'ny laboratoire tao Maorisy tao mba ahafantarana izay mety ho tompon'antoka amin'izay cocaïne izay heverina fa saika ho aparitaka ao amin'ny ranomasimbe Indiana ka isan'izany i Madagasikara ho izy ireo hatrany. Midika izany fa tena matanjaka be ity tambazotrana fivarotana sy fanaparitahana zava-mahadomelina ity amin'izao ankehitriny izao na dia efa miezaka manao entso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana maneran-tany mba hamongotra an'izany rehetra izany hatramin'ny farany. Fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana indray. Afaka misoratra anarana anaty lisam-pifidianana ny olom-pirenena manomboka amin'ny 2 Desambra 2024 ho avy izao araky ny voalazan'ny pejy izay misahana an'izay fanavaozana ny lisam-pifidianana izay hatrany. Mpianatra mpitsabo na ny interna izay nanao diabe ny azon'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka ireto mpianatra mpitsabo ireto izay avy amin'ny interna ireto tamin'ity herinandro ity hatrany. Izy ireo izay mitaky ny hanatsarana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampiakarana ho 2,700 ny teti-bolan'ny ministera raha toaka 500 no voasoratra anatin'ny PLFI 2024. Ka izay no anton'izao diabe izay nataon'izy ireo ny hazo any ministera izay. Tanora Gen Z Ankatso nitondra ny anjara birikiny ho fanarenana ireo fahasimbana nandritra ny tolony. Isany nanaovan'izy ireo fanampina ny fanamboarana ity rano teny Ambato mitsangana Ankady fotsy teny tamin'ny andron'ny alatsinainy 10 Novambra 2024 izay trano nisy fahasimbana sady tafiditry ny bomba andatridranomaso nandritra ny hetsika tamin'ny alarobia 2 Oktobra 2024 lasa teo moa izany rehetra izany noho ny tranga. Midika izany fa tsy miravoravo tanana ireo tanora Gen Z ireto fa isan'ny tena mandray andraikitra sy mandray anjara ary mitondra ny anjara birikiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity raha Mamira Vatomanga izay mbola mafana dia mafana amin'izao ankehitriny izao araky ny vaovao izay hita miparitaka eto sy roa satria mbola ao anatin'izay resaka fanadihadiana sy fikatsahana ny marina izay avokoa ireo rehetra tompon'andraikitra amin'izany raha izany any Nosy Maorisy any amin'izao ankehitriny izao. Raha ny fantatra mantsy dia natao angioplastie i Mamira Vatomanga tamin'ny andron'ny alatsinainy 10 Novambra 2024 rehefa fantatry ny mpitsabo fa nisy lalan-drà artère izay misy roa tsentsina tao aminy araky ny taty-baovao ny gazety Maorisianina hatrany. Niatrika fitsaboana manokana tao amin'ny hôpitaly izay nandidy azy araky izany ity mpandraharaha malagasy ity taorian'izay. Ny tenany izay mbola ambenan'ireo polisy sy ny FCC
ao amin'ny hôpitaly hatramin'ny zoma laza teo moa dia mbola tena nafy izany fiambinana azy zany mandraky tiany androany. Midika izany fa mandalo tsy fahasalamana araka izany ity mpandraharaha malagasy izay tena isan'ny hintsana ity amin'izao ankehitriny izao ary izay ny afara amin'ny fidirana hôpitaly eo amin'ny resaka lalandra izay moa izany tsy fahasalamana izany. Na dia eo aza nefa izay tsy fahasalamana izay dia tsy mahasakana ny hitohizany izay fanadiadiana izay efa natao tamin'izay moa izany rehetra izany satria ry zareo Maorisiana dia tena sarotiny amin'ity resaka raharaha izay mahavoasaringotra an'ity mpandraharaha malagasy any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao. Raha ny fantatra mantsy dia tamin'ity androandroany 13 Novambra 2024 no daty voatondro hiverenany Mamarabatomanga hiatrika fitsarana fanindroany ao Port-Louis. Ity mpandraharaha ity izay tsy ahivina fa natao an'izay fandidina izay voalaza teo aloha izay tao amin'ny hôpitaly Victoria tamin'ny alatsinainy lasa teo iny rehefa tsy karitra ny mpitsabo azy fa nisy lalandra-tsentsina tao amin'izay. Resaka famitsim-bola moa no tena ifotoran'ny fanadiadiana atao Mamarabatomanga amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny fivoarana vaovao mahakasika an'ity mpandraharaha malagasy ity amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra hatrany dia nomeny tribonaly Aurozile fahafahana sous caution izay nandoavana 5 hetsy ropia Maorisiana manodidina ny 820 tapitrisa ariary ny maître Junaid Haron Fakim tamin'ity androandroany ity rehefa niakatra fitsarana tamin'iny maraina iny. Ankoatran'izay mila mandalo eny amin'ny bureau police ankaiky azy ao Floréal ihany koa ity commissaire ny FCC teo aloha ity eo anelanelany amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 hariva ary mila manaja ihany koa ny tsy fahafahana mivoaka amin'ny alina izay couvre-feu manomboka amin'ny 10 alina hatramin'ny 10 maraina. Fampiasana ny asam-panjakana ho amin'ny tombotsoa manokana sy ny fanitsakitsahana tsy ambaratelo no anenjehana azy noho ny fivoriana nandraisany anjara ka anatrehany Mamarabatomanga tamin'ny 12 Oktobra 2024 tao Katraborn. Midika izany rehetra izany fa tsy misy ho afabela amin'ity raharaha Mamarabatomanga ity amin'izao ankehitriny izao ary tsy hanaiky an'izany vita moramora moa ry zareo Maorisiana any an-toeranany izay tena manao aintso-zavatra ao anatin'izay fanadiadiana mahakasika an'ity mpandraharaha malagasy ity hatrany. Raha ny fantatra mantsy nandritra izay dia be hoeny amin'ny fitsarana izay dia toa lasa marary avokoa ireo rehetra voasaringotra ao anatin'ity raharaha Mamarabatomanga ity satria toa mandeha amin'ny fauteuil roulant avokoa ireo rehetra izay voasaringotra tao anatin'ity raharaha ity ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe lasa mamparary ve izany ity raharaha izay mahavoasaringotra azy ireo ity sa sinema fotsiny hoy ny sasany ity ataon'ireo izay voasaringotra ao anatin'ity raharaha Mamarabatomanga ity hatrany. Ka dia andrasantsika eto izay mety ho toy ity raharaha ity sy izay mety ho fivoarany toe-draharaha mahakasika an'izay mpandraharaha malagasy Mamarabatomanga sy ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino fo nimilaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa.